Fanomanana baccalauréat mampitariana ny mpiadina ny délestage. Andry Rajoelina tsy mananjo ho irotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony hoy ny antoko fiombonana. Lisy mpifidianana maro ny tsy fahatomombanana tany Toamasina. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soindrainao tanatin'izao fampalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovaony sosialy avy hatrandry sombotra faharoa amin'ny vary i Marvoay misedra olana nefa ny lalam-piariana vary ao amin'ity distrika ity satria sakapotika avokoa ny todi-rano izay tokony hanondraka ireo tanimbary, ireo masimboly ihany koa simba. Ny fitaovana enti-miasa tsy araka ny tokony ho izy fa izay ompelatanana no ahiratra toy ny omby sy ny sarety vokany. Tsy toy ny taloha intsony vokabary na ny kalitao na ny abetsany. Ny fampidinika tamin'ireo tansaha mpamoaka ny antorany kandida Marika Ravalomanana nanazava ny vinany ao anatin'ny mapa plus izay manao laram-pameana ny fahazony malagasy ny sakafo. Asinandria Malala Taiziniana. Fitopolo isanjato mahery ny velaran-tany azo vilena ao amin'ny fatroboeny ary ato amin'ny distrika Marvoay avokoa izay mirefy eo amin'ny 570 na hektara. Ny volovary sy ny fiompiana omby no fotom-piveloma 7 isanjaton'ireo mponina ao anatiny. Tozary nofo sisa izay nahasombotra any Marvoay izay ankehitriny no ny fampitehan'ny fotodrafitrasa manondraka ny tanimbary. Maina ny sady vakivaky tahaka izao sisa ny tanimbary ao Marvoay. Ankoatra ny fotodrafitrasa dia lasa ratsy sy tsy ampy ary mifangaro ny masimboly. Mangony fotsiny tsy fisiny ny fitaovana enti-mamokatra ka izay eo am-pelantanana no ahiratra toy ny omby sy ny sarety. Ny fampidinika tamin'ireo tantsam-pamokabary nijery fotony fahavoazan'ny mponina ao Marvoay ny filoha Marika Ravalomanana ary dia velotaraina avokoa ireo tantsaha. Zao zany mahazo Marvoay eto, zay vakivaky ny mpamboly tsy rano io iainana. Fiady rano tia mbola tsy avy amin'ny farany fa io ne orana mamelonan'ireo varivody hitanao ireo fa tsy rano boaka amin'ny bassin amin'ilay zay te hinana ady ranona ety potika aby. Zay zany anao fa avy eto dia soranay ary enika mba hazo amin'ny plasiny zay irinao anao ary zay vonona fa anonanao. Milolo a izy eo ataotsika sur terrain fa midy eo mahazo mijery anao amin'izy eo sovany zany mololo amidy eo dia vidin'ilay olona mivarotr'omby dia iny zany no amidin'izay laniny ty mololo ety sisa zany taty. Nazavain'ny kandida Marika Ravalomanana tamin'ireo mponina ao Marvoay fa asa tena maika ny fanomezana sakafo ho an'ny malagasy ka ho tanterahany voalohany izany rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana ny tenany. Ny vary teo ny foto-tsakafontsika malagasy ka vaindondra raha ny fanarenana ny lalam-piariana vary. Ataontsika aloha zay amezana ara-tsakafo dia vita ny ara-tsakafo apetakatsika amin'izay ny famezana asa azy fa tsy hoe ny sakafo dia tsy anao lininina ila miasa. Faharoa dia hoana ny atonga ny jirama io tsy tapatapaka tsony satria ny asa ataon'ny akamaroan'ny olona amiakina amin'ny jirama daholo fa tsy maintsy vanaingy ny olana io fa tena misy ala da vehivava be eo tsy corruption ntsony natao fa volona adoreo zany aza raka ty avy any Mazagazy adiny rony mandeha ny jiro anatin'ireo ihany lozy matoa aty aminareo mampianatra voalohany antikatra le map plus ty dia ty teny aminareo hoe misy paikady tsy maintsy rahantsika rehetra eto Madagasikara satria ny 2.50 isanjato mivoaka eto tatsah daholo napetaka mbavoatra resaka fotsy zany ihany andreny voatra zany fa mody mipetaka any ndefa makalidolo isaka sabotsy lasy tatsah ihany ndreo. Mivoitra ao anatin'ny map plus fandarana sany kandida Marika Ravalomanana ny fampanjakana ny fandriampahalemana. Fandriampahalemana izay mizara telo miavaka tsara. Fandriampahalemana na ety potika daholo na omby na vorona tsisy vorona na izy eo ndre miopoka dia lany ny mpangalatra. Na mandeha izy ahay ariva tsy hainanao omby io andeha hody le zay lavidavitra dia mitepotepy dia farany tsisy tomobily laleto
dia farany taxi moto ray alina vao aterindreo isan'olona anao dia vola kely any am-posinao dia farany lasa ny taxi moto ndray fatanao toy ala botry tsy alatra be vata rehefa alatra kely madinidiny kely fa rehefa mihinan-kaniny ndreo olondreo a tsy aniraka ny zanany izy na mivadiny andahana laniny sécurité amizay azadinina reo manata hoe sécurité ny anankitelo sécurité physique ana olona zay fantatsika fa misy ke sécurité alimentaire sakafo ary misy sécurité financière hoe ara-bola dia noho izany zany atsika tia sécurité physique ny veritsika foana fa rehefa mihinan-kanina sécurité alimentaire eo a tsy misy tsony le physique miena na misy miena dia zao mahatonga nireny ala-boky reny ao tanàna ihany ka raha ohatra mandeha tsara ny andro-masom-pokon'olona fantatra dao ny olo tanàna hitan'ny avo aneo reo averitsika nireny fitondrana taloha tamin'ny andro-masom-pokon'olona marina zany tsika nanangana nireny ampiakariko any Antananarivo dao reo le fokotany reo marina zany mety zany rehefa novelabelary ny candidat Marc Ravalomanana tamin'ireo vahoaka ny MAP Plus dia samy resy lahatra na nytantsaha na i Marc Ravalomanana fa hiaray asa no ny fisiny ny krizy ara-politika, ara-tsosialy, ara-toekarena mantsy no mampahantra ny vahoaka toy izao hoy izy. Le contexte à Madagascar se trouve dans une situation catastrophique. Catastrophique, zany hoe catastrophique zany a taloha reny cyclone be reny catastrophique fa voazana goavana be zany a amin'ny multiple crise crise économique, crise sociale, crise politique zay zavatra mazy crise rehetrarehetra daholo crise politique, crise sociale, crise économique, crise an'ireny zany mavoatsika eto Madagasikara noho zany any tapa-kevitra président Ravalomanana fa hiverina indray anarina Madagasikara zay dia zay dia ataony zay fahavoazana mahazo a Madagasikara zay dia ataoko ny politika ataony iresaka amin'ny tantsaha izy dia rehefa manaiky tsara ny tantsaha hoe hiasa hiaraka aminy tianaraka tsara discipline sy ny toromarika rehetra manaiky ny tantsaha fa hoe amboary ny lalana tsy ilaza tsony hoe ny lalana tsy azo hoanina manaiky ny tantsaha fa hiasa hiaraka tsara daholo a miaraka amin'ny tsena dia raiky rehefa fitorona sy zoina ity MAP Plus programa nasan'ny candidat Marc Ravalomanana ity dia asa azo tanterahana tsara ary paka mivantana amin'ny vahoaka malagasy ny fotony ny asa ho tanterahina toy ity ao Marivoa ity izao voarakitra ao anatin'ny MAP Plus ny fanamboarana ny dam na ny tohadrano ka tsy ho maina karakaina tahaka izao intsony ny tambary ka afaka amboly araka ny tokony izy ireo tantsaha omena tantsoroka ara-pitaovana ihany koa ka afaka isakafo ara-dalàna sy anana ny ampiny malagasy ka hovoky iainga eny fotony fampandrosoana ka ny vahoaka ihany no isafidy izay olona hitondra azy izay le fitsinjaram-pahefana tena izy voarakitra ao anatin'ny MAP Plus avokoa izany rehetra izany mijany eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany mihoatra ny 9,900,000 ariary nitrosany orinasa Jirama amin'izao fotoana izao sarotra ny anarina ny orinasa Jirama no antiny fotoana fohy hoy ny olosotra sendra ny fandraisam-peo ny mpanao gazetinay Androany ny jiro tsy mandeha kanefa ny faktura midangana efa tsy matoky intsony izay fampanantenana ataony mpitondra ny vahoaka mifanohitra amin'izay nanamaivanana ny faktura notakin'izy ireo ary indrindra ny andraisana fepetra makasika ny tsy fandripalemana Ravirazafi Mahena sy Taiziniana. Samy manana ny antony every fa mahatonga ny fahatapahan-jiro lava reny ny olo-pirenena. Tsy tambisaina ny fahavoazana teraky ny telestazy, simba ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, arakaraka ny habeny entana simba no mahalafo ny fanamboarana ho ny mpivarotra. Raha ireny vata fampangatsiahana lehibe ireny zao, mety tonga hatramin'ny 2 hetsy ariary ny manamboatra ny iray. Ankoatr'izay, misy mitarana koa ny mpivarotra fa misy loko vola rehefa maizina ny andro. Ao anatin'izay mahazo vahana ny asa fanendahana. Noho ny fahatapahan-jiro sy fiverenan-jiro tampoka kosa, misy ireo tranomay tombanana vokatry ny court-circuit toy ny Tenito sy Andoran'ny Fotsy satria tsy nisy olona atao amin'ny toeran'ireo omaly. Ao anatin'ilay fivarotana misy izay ny tapaka ny jiro, tokony tsy tapaha ilay jiro satria ilay olona efa mamilay mpanjifa zany mba mahalova vola foana nefa ilay jiro tapaka foana, ilay olana ny ao anatin'ilay tapaka ny jiro misy loko ny olona dia very ny tonom-barotra tokony ho alainao. Ohatra hoe mitondra vola sandoka tena isay 5,000 nefa ohatra hoe 5,000 ny vola omeny ohatran'izay. Jiro tapaka zao dia mitombo ny asa fanendahana na inona amin'izao dia mitombo isanandro na ny endanana mba voaka maraina ara manaty trano madama mivarotra dia mangary fatahorana ihany
amin'le jiro tapaka. Tapaka dia tsy miverina raha tsy amin'ny enina maraina amin'ny fito. Tena rehefa any an-dahana toa dia tena mirongatra mihitsy eraky ny elakelan-trano sy eraky ny quartier satria mantsy maizina foana ny andro. Na ivoaka kely ianao dia matahotra ianao satria ry zalahy miaraka ny antsy miaraka amin'ny fitaovana zava-maranitra. Anisany miankina betsaka amin'ny herinaratra ihany koa mivarotra trondron-dranomasina. Tsy afaka tehirizina ela ireny vokatra ireny ary manamora ny fahasimban'ny trondro ny fahatapahan-jiro. Hany ka amidy mora ireo entana ino simba mba ilana ny fatiantoka. Ilay zany le entana indray zao misy an'le entana ohatrany hoe fampesaka ohatrany hoe efa elo zany le entana. Dia le entana tokony hoe tsy simba nefa lasa rehefa tapaka le jiro dia lasa simba le entana efa mipetraka ohatrany hoe efa talohan'le ariva azy tonga. Arakara indraindray tsy dia iny zay vao marika satria rehefa mandeha ny contrôle zany manao vantiry zay vao hita le tsy simba. Iny aloha zany zao le entana taloha zany ny anay zao efa mba lasalasa daholo mila lasa likidena zany le entana ny tena marina alefa mora amin'le jiro tapatapaka lava. Toy izao ireo vahaolana roson'olom-pirenena. Tokony mba meny fafana zany aloha le olona aloha amin'le resaka fandoavana satria le jiro tapaka isanandro. Tokony mameny ady kely zany aloha mamena fahafahana kely le olona aloha zany amin'le resaka fandoavana ara-bola. Tokony ataony jirama afaka mandoa facture injo. Miandry valiny avy amin'ny orinasa jirama ny mpanjifa amin'ny antony mahatonga ny fitanganany faktiora kanefa ny jiro zara raha mandeha ora enina ao anatin'ny iray andro. Samy maneho ny hevitra ao amin'ny tambazotra Facebook ny ankamaroany izay mitaraina fa raha 7,000 ariary ny vidin-jiro teo aloha lasa 7,300 ariary zany amin'izao. Raha 4,000 ariary lasa 9 ariary, ny an'ny hafa 5 ariary lasa 2 sy 1 ariary. Miatraiky betsaka amin'ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadina-panjakana bakalorea ny fahatapahan-jiro lavareny. Eto amintsika betsaka ny fotoana lany sy verimaina fotsiny any an-trano satria miditry ny trano tapakan-jiro, mivoaka ny trano tapakan-jiro. Fanadihadiana nataon'ny Zavandriamahefa sy Manoa Randriamalala. Herinandro mahereo sisa no ananan'ireo sekoly sy ny mpiadina hiatrika ny fanadina-panjakana bakalorea. Efa samy ao anatin'ny fiomanana hiatrehana izany avokoa ireo sekoly nanaovana fanadihadiana. Ao an'ny mpianatra, anifana mafisana ireo lesona sy taranja mbola tsy tena voafia no tena imasona amin'izao faraparana izao. Miteraka olana amin'ny famerenandesona any an-trano nefa matetika ho izy ireo ny fahatapahan-jiro na ny delestage. Somary sarotsarotra kely izany aloha tatoato satria somary amaraina eo amin'ilay fifoazana amaraina misy dia voifoanao dia efa tapaka ny jiro amaraina. Dia nefa fandaminana amin'ny zavatra tokony anaranao dia lasa very momoka fotsiny ilay izy, lasa ohatrany hoe kely le motivation anao andehanao an'ilay zavatra satria tapaka ny jiro araka majiro moa filana tena hoe tokony mba hampazoto anatin'ilay mianatra. Dia lasa miteraka fakamono zany anao révision sy zavatra ohatr' zany amin'ilay fahatapahan-jiro. Raha amin'ny ariva zany ianao ny amerina dia le jiro manao ny ataony même na amin'ny fomaraina ary ianao dia misy fotoana tapaka le jiro ohatrany tamin'ny maraina manokana zao dia tena tapaka ny jiro eo ampianarana iny any tapaka le jiro dia tsy afaka ny natao tsony satria nefa ny andro efa maizina dia tapaka ny jiro dia tsy maintsy mijanona satria maizina ny andro tsy maintsy miandro mazava dia nefa mazava efa ampianarana indray dia vitsivitsy ilay fotoana ahafahana mamerina ny an-trano zany. Any an-tsekoly ireo mpianatra no miezaka manao izay azo atao amin'ny famerenandesona. Manao izay hoafany hainkoa ny sekoly sy ny mpampianatra amin'ny alalan'ny fampitomboana ny ora ahafahana mianatra. Ny fanomanana moa zany dia tena mafy mihitsy amin'izao satria na hatrambilahady ary zahay izao dia tsy maintsy miasa. Tsapanay be mihitsy tena miezaka be na ray aman-dreny amin'le tia notafita zany le zanany dia eo koa nefa le ankizy matahotra n'le resaky ny fiarahamonina tsy afaka baka sinsasinsisa dia tena manery ny tenany mafy mihitsy izy hianatra dia ao an'izay zany izahay mpampianatra ihany koa dia tsy maintsy manery ny tenanay mpianatra anazy fa izy raha moa zany mazoto. Somary mbola mampitahotra nefa ny farapahaizan'ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'ity taona ity. Mbola nisy fiantraikany ara-tsaina teo amin'ireo ankizy ny fihibohana lavareny sy ny fotoana tsy nianarana nandritra ny fotoana naharitra tao aorian'ireny izay havalanaretana COVID-19 ireny ho ny fanazavana. Olana ihany koa ny fianan'ny salataonan'ireo ankizy hiatrika fanadinana ka mahatonga tsy fahamatorana matetika. Amin'izay fianana izay salataona izay dia mitranga tsindraindray eny atenatenany eny ilay tsy fahamatorana kely ka mety manova zavatra ngeza be dia ireny mihitsy ny tena imasonay amin'izao fotoana farany tapabolana alohan'ny examen de baccalauréat zao reny ny tena imasoanay hoe aty ny drafitra hitondrana azy aty ny lalana. 300 sy 5,000 sy 1 alina sy 2 hetsy ireo mpiadina hiatrika ny baccalauréat eto Madagasikara amin'ity taona ity.
ny tombo 12 faingo 500 isalanisa io raha mihoatra ny tamin'ny taondasa ny safidy ny sokajy ady eo avokoa ny antsasa-manilan'ireo mpiadana ireo raha ny fanazavana ny fafito 10 ka tamin'ny faraiky amin'ny 20 ny volana jolay ho avy izao moa no anatanteraina ny fanadinana baccalauréat amin'ny fampianarana ankapobeny raha toka ny 17 hatramin'ny faefatra amin'ny 20 jolay ho avy izao kosa ny sokajy teknika. Manodidina izay vaovaon'ny fampianarana izay ihany mitoy ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra vacataire eto Andrenivohitra. Vola mivaingana tonga eo am-pelatanana no ilaina fa tsy fampanantenana lava tsy hisy akory hoy izy ireo. Fantatra ihany koa fa tadiavin'ny fanjakana hosoloana olon-kafa tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ireto mpampianatra vacataire mitaky ny zony ireto fanadihadiana. Nanomboka ny taona 2024 raika amin'ny 2024 roa amin'ny 2024 no tsy nisitraka intsony ny tambo-karama tokony hositrahany ireto mpampianatra vacataire ampiambina sy mpitsara fanadinam-panjakana baccalauréat ireto. Nanao fitakiana hatrany izy ireo nandritra izay fotoana izay asainga hatramin'ny androany dia mbola tsy tonga eny am-pelatanan'izy ireo ny valikasasarany. Amin'izao fotoana izao mikasa ny ampiditra olona vaovao anao ny asan'ireto mpampianatra vacataire ireto ny fanjakana. Olona izay tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana akory raha ny fanazavana. Tadio tsara fa misy ny communication amin'izao fotoana izao ataon'ny fitondrana miantso ny olona raika amin'ny 20 taona hiandry an'le baka. Fa izy ity ve zany bakabaka fotsiny zany hoe lazaina fa asa masina. Asanay ny tokony ataon'ireo. Zay nefa no tsy misitraka zoanay mahatonga na hitaky aloha mba hampilamina tsara an'le asa. Kanefa dia izao zany dia soloina indray zany zay olona tsy ao anatin'ny sehatra fampianarana ka malahelo any zay hoe fa maninona rehefa tsy azo ny volanay nomena olona hafa izy dia zany lazaina fa asa masina. Mampametra-panontaniana ireto mpampianatra vacataire ireto ny tsy fivoahan'ny vola. Tamin'ity fitondrana rajoelina ity ihany mantsy no nisedra olana tahaka izao izahay. Ity fitondrana ity mihitsy no tsy fantatra hoe makaiza marina zany le fitantanana ara-bola nefa ny vacation io tompo ho an'ny baka manokana dia vola avy amin'ny ray aman-dreny io. Droit alohan'ny ray aman-dreny hoe tia ny droit zay vao afaka manala baka le zanany fa tsy vola kitapom-bola-panjakana. Nahazo ity taratasy ity ireto mpampianatra vacataire ireto taratasy misy ny tombo-kase ny ministeran'ny fampianarana ambony milaza fa hivoaka ny alatsinainy ho avy izao ny volan'izy ireo. Hita eo indray araka izany hoy izy ireo raha tena hamoaka vola tokoa ny tompona andraikitra na hijanona ho fampanantenana bokaty indray. Tsy hay ny fahamarinana tena hivoaka marina na famonoana hafa satria fa maro ny fampanantenana efa natao taminay hoe tapa-bolana dia voaka eo amin'ny herinandro matokisonareo fitaotsakasan-dava ny fanadinana efa hanomboka ity ny fanadinana dia tsy hay indray hoe tena hivoaka marina ve le vola sa mbola ho arirarira ihany zahay. Manodidina ny arivo eo moa ireto mpampianatra vacataire eto Andrenivohitra ireto. Milaza ny fampitoana eny amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantsy izy ireo ny alatsinainy ho avy izao. Fanamela takaitra goavana madraka ankehitriny ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 teo amin'ny tontolo ny asa 5 isan'andro tato anatin'ny volana maromaro ny olona mitaraina amin'ny syndicat-ny mpiasa fisemare fa voaroaka amin'ny asany mivantana na ankolaka ny politika ny asa napetraky ny fanjakana no tsy mazava ka mahatonga ny sehatra tsy manara-dalàna miroborobe na ihany koa fanararotana ny mpiasa ataon'ny mpampiasa. Raha vorazafimaina sy mbola hava-tsara. Mandehandiany ety Analakely ireo mpivarotra mandehandeha harona voanjo fitaovana fanaingona tarehy ny sisa no amidin'izy ireo. Saika hitan'ireny taxi moto ireny ihany koa ny kion-dalana sy ny fiatsonan'ny fiara fitateram-bahoaka tsy hanasana ankamaroan'ireo olona ireo mitady vola ampiasaina na ny antenany manokana na indramina manolona na ihany koa miantoka entan'olona sitranay vaza mietsika. Natonga nanatao an'ilay taxi moto aloha zany eo amin'ilay asa manahirana kokoa zany mitady asa satria tsy manana diplôma moa ny tena. Moko manana moto dia aleo tonga dia natao satria na dia atao hoe tsy ara-dalàna ary ny taxi moto dia aleo aloha zany manao an'ity fa ity misy ienana kosa arakaraka le toerana zany akaikindrina zao aloha eo amin'ny 5,000 ariary. Raha ohatra eto miala eto zao maika tsy bididindra marosonina eo amin'ny 3,000 ariary. Izy aloha atao hoe tsy mahavelona fa misy hoanina sitrana hay satria raha ipetrapetraka hitanana fotsiny ianao inona moa ny atao aloha misy an'izay. Aloha misy dia tiana atao nanana fo manokana efa hivarotra mihitsy fa tsy hoe hiasa. Efa ny taona 2024 nisy ny fanonganam-panjakana no nampany lakolosy makasika ny asa very ny fikambanan'ny Veriasa. Tambazan'ny fanjakana varimasaka ny vahoaka na ihany koa asantshelika toy ny mody milamina. Fananganana orinasa ihany anefa ny vahaolana hoy ny lehibe ny fikambanan'ny Veriasa. Tokony mba hoe fananganana le orinasa mba hampisy asan'le olona. Matoa zany mivarotra rehetrarehetra betsaka eraky ny arabe
dia mbanambary zany fa mahanitra le vahoaka ny asa nefa ny amin'izao tena tsy misy tanteraka fa nahatrany amin'ny tokantrano tsirairay avy arany a na ny vehivavy manatokantrano ary amin'izao efa lasa very asa mandeha ny fanao hoe fianarana gâteau hoe fanaovana yaourt iny no ny jirama tapaka very le asan'ny olona raha tamin'ny 2009 izay ny teny an'izay a fa mandrakity ny androany tsy tsahatra mihitsy ny fahaverezana asa io fotsiny ho amin'ny vahaolana hoe sokafo ny orinasa dia meo asa daholo le vahoaka rehetra fa aza atao an'le hoe orinasa anankiray ary a dia olo-kafa mitatana anazy any efa misy maro ao fa misy ny hoe misokatra kely dia mikatony io misokatra kely dia mikatony io satria misy anaovana ato-zay miasa amin'ireo orinasa fakaba mpanao ireny call center ireny ary mpiambina na gardien no tena be mpanao eto Madagasikara raha nitatry ny syndicat ny Fisemare tsy tokony ionina amin'ny diplôma nefa ny mpampiasa fa mijery fahaiza-manao mba betsaka kokoa amin'izay ny manana asa mahavelona le politika mpanjakana mihitsy ametrahana an'izay asa mendrika asa maharitra eto Madagasikara tsy misy dia lasa mahazovana le gaboraraka dia ny mpiasa ihany ny victime eto amin'ny tany firenena tsy misy mpiasa raikitra zany ntsony ny ankamaroan'ny mpiasa fa soit izy a temporaire lavareny soit izy a atao prestataire misy contrat prestataire zany koa tsy voaramaso a na tsy ahitany tompony andraikitra vahaolana ny tontolo ny asa eto Madagasikara na misy cadre be dia betaka betsaka manampaizana ny malagasy fa tsy ampy le tsena ny asa ary tsy mifanaraka amin'izay fahaizan'izay a ny asa miforona eto amintsika tafiditra ao anatin'ny mampilisy ny kandida Ravalomanana ny famoronana asa ho an'ny tanora tamin'ny fotoam-pitondrany anarivo ny asa ny forona saingy-potika tao anatin'ny fotoana fony sy ny fanonganam-panjakana izany vokatry ny fanankatonana orinasa maro raha tsy tiany afa-tsy ny orinasa tiko sy orinasa pejiny politika tsy mananjo irotsaka hovidiana filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina hoy ny avy amin'ny antoko politika fiombonana manoloana ny fivoahan'ny pirofo manamarina ny fizakana ny zom-pirenena frantsay mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ity filoham-pirenena ity ihany koa ity antoko politika ity tsy tokony isy ambony lalàna eto Madagasikara na iza ary ny mpitondra no tokony hanaja voalohany ny lalàna velona misy eto amintsika araka ny fanadihadiana nataony onja lalàna Ranaivomanana sy mbola havatsara takiny avy amin'ny antoko politika fiombonana ny ampiarana ny lalàna amin'ny filoham-pirenena mahakasika ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay tsy tokony isy ambony lalàna eto amintsika na ny mpitondra na ny vahoaka entiny ny mpitondra ny tokony ho fitaratra amin'ny fanarana lalàna saingy ny mifanohitra ny tanteraka amin'izany no misy eto amintsika amin'izao araka voafaritry ny lalàna amin'ny fehezom-pirenena ao amin'ny andininy faharoa amby efapolo dia very avy hatrany ny mahamalagasy ny filoham-pirenena noho izy nangataka antsitrapo zom-pirenena hafa raha tsy ahivana dia ny 9 novambra taona 2024 nahazoany ny zom-pirenena frantsay izany hoe efa teo amin'ny faha-efapolo taonany miezaka mamono afo ny ekipa amin'ny fitondrana etsy ankilany saingy tsy mahavoafafa mampanitsakitsaka ny lalam-pandrenana ny filoham-pirenena izany efa ny rahantsika nahita ny voalaza ny article 42 izay ao anatiny code de la nationalité fa very tanteraka zany ny zom-pirenena mahamalagasy ny filohantsika zany tsisy interprétation azo atao itsony mahakasika an'izay fa ny lalàna avy hatrany no tokony ampiharina zany fa tsy roritina lava ty resaka ty ho anay zany dia tsy mahazo milatsaka tsony ny filoham-pirenena ankehitriny zany ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny tokony hokitihan'ny mpanao lalàna amin'izao raha misy ny fikasana hanao fivoriana tsy ara-potoana fa tsy ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena mba ho fitsonjovana tombontsoany olo-tokana hetahetanin'ireo société civile eo ihany koa ny parti politique ny ho fikitihana ny lalam-pifidianana zay taoko hoe tokony himasoa ny fitondram-pandrakana zao raha tena ka hikatsaka n'ilay fifidianana tsisy korontana izy nefa ny mahamahay azy indray zany amin'izao fotoana zao dia ny fikitihana ny code de la nationalité zany ahafahana mijery tombotsoan'olo manokana sy tombotsoany antoko politika manokana fa tsy tombotsoany malagasy ray manontolo ka ho anay dia tsotra hoe aoka re ity session extraordinaire zay mandeha ny spéculation amin'izao fotoana zao ty ho ajanona tanteraka fa raha ohatra ka mbola manana finiavana fitondram-pandrakana hikatsaka n'izany hoe élection crédible et transparente zany dia tokony ny loi électorale ny tokony jerena zany kajikajy politika ny ao ambadiky mety ho firosoana amin'ny fikitihana ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena ho hiatrany avy amin'ity antoko politika ity takiny izy ireo ihany koa ny amoahany gouvernemanta ny daty hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena
Mpanao politika sy firaisamonim-pirenena maro no efa naneho ny heviny manoloana ny tsy fahatomombanana hita nandritra ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana. Anisan'ny nitondra ny mpanao politika fanakianana ny fomba fiasa ny CENI. Ny firaisamonim-pirenena ihany koa efa nilaza fa fomba fiasa amin'ny fanaovana ralina no nampiasaina nandritra ny fanaovana ny refonte totale. Onjalalaina Ranaivo Manana sy mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Ny farany any alakamisy 9 Jolay lasa teo ny fehim-potoana fanampiny nanitarana amin'ny fotoana fanaovazana manontolo ny lisam-pifidianana. Efa eny anivon'ny komina amin'izao ny lisam-pifidianana mialohan'ny andefasana azy eny amin'ny distrika. Ny 20 Jona ho avy izao ny amoahana lisam-pifidianana tena izy raha ny tetiandro navoaka ny CENI. Maro ny lesika sy tsy fahatombanana hitandro ampisehatra amin'ny fifidianana sy ny antoko politika nandritra ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana. Saika manerana nosiny nahitana izay tsy fahatombanana izay, anisan'izany any amin'ny faritany Tomasina izay nitondra ny mpanao politika avy any an-toeran'ny fanakianana. Ny amin'ny faritany Tomasina, faritra Tsinanana indrindra azo heverina fa amin'ny lafiny fifidianana mbola tsy tomombana ny fanisana ny mpifidy. Beda be ny lesoka izay hita ohatran'ny hoe ataon'ny CENI vondro tavanandro le izy beda be ny mampiahy satria na ny mpanisa mpifidy napetraka ny CENI tsisy nandalo tokantrano zany ankehitriny ny olona no entanina ho any amin'ny fokotany tsara zany kanefa misy adiditra andraiky tany CENI ao anatin'ilay izy amin'ny ankapobeny zany raha jerevana ny fanomanana fifidianana tsy mandeha amin'ny jelony ny fanomanana fifidianana lisitry mpifidy indrindra. Isan'ny faritra mafampana amin'ny tsy fandriam-pahalema ny Tomasina, antony iray mahatonga izany ny fahatapahan-jiro lavareny any an-toerana. Raha i Tomasina manokana resahana, inona moa zany ny asam-basokafa amin'ny fitondrana atao Tomasina tsy misy fahamoronana asa na dia iray aza nataony ny fitondrana atao Tomasina. Tsisy afa-tsy ny fitondrana posy no iveloman'ny tanora sy ny raim-pianakaviana ao amin'izany tanàna ny Tomasina zany. Tanàna potika maloto ny tsy fandriam-pahalemana satria fandray amin'ny resaka jirama teo. Mandeha arivariva ianao manahirana simba tanàna ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Maro ny sehatra mila fanarinana eto amintsika na ny sosialy, ny toe-karena, ny fahasalamana sy ny maro hafa. Antony tsara hirosoana amin'ny fifampiresahana sy fifampidiniana izany. Fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra ny tanjona. Firenena manitra indrindra maneran-tany ny Madagasikara. Azo atao tsara nefa ny miala amin'izany raha vonina ifampiaino ny hery velona rehetra isanjokajiny io ny avy amin'ny hery politika mitambatra. Zavandriamaefa sy Manorandriamalala. Tsy mendrika ny malagasy intsony izao fahantrana misy eto Madagasikara izao. Tsy mendrika ihany krizy vaovao ihany koa ny malagasy ka tokony vampidinika ny hery velona rehetra eto Madagasikara isorohana izany ho ny hery politika mitambatra. Fahadimy alohan'ny farany ny firenenantsika. Est-ce une fierté? Est-ce une fierté? Je crois pas. Ialatsiny ka noho izany tompoko zahay dia mbola miangavy izy. Manolo hevitra foana araky ny positionné hatramin'izay atao fampiresahana. Resaka izay olany foana. Nanamafy moa ity vondrona politika ity androany sy famijanona ho arofanina manoloana ny toetra raha-pirenena izy ireo ary manolo-kevitra trany ho amin'ny tombontsoa ambony ny firenena. Vaovao ny fahasalamana aretina mavain'ny olona matetika ny arety tenda nefa mety ho tonga amin'ny fahasarotana raha tsy voatsabo ara-potoana. Fotoana mampirongatra ny arety tenda ihany koa izao havan'andro ririnina izao. Maro ny fepetra isorohana azo atao, anisan'izany tsy fanariana ireny mosoara taratasy ireny eny rehetra eny. Tsy azo atao ihany koa ny mandrorarora eny an-dalambe hoy ny mpitsabo. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Akoatra ny gripa sy ny kohaka ary ny sery dia aretin' iray mpahazo ny olona amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ny arety tenda. Mifindra amin'ny alalam-pididrora matetika ity aretin' ity. Tafiditra ao anatin'ireo karazana aretina mifindra amin'ny alalan'ny firaisana rany foiankoa ny arety tenda. Maro ny fitandremana tokony atao isorohana an'ity aretin' ity ka ny voalohany amin'izany ny fitandrovana ny fahadiovana. Tsy tokony harineny an-dalambe endrehetreny ihany koa ny mosoara taratasy rehefa avy ampiasaina. Fa dio ilay mandrorarora eny an-dalana eny satria rehefa marary tenda dia mandrorandrora matetika dia na mividy an'ilay mosara zay tereny nareo dia tsy harina eny ananonanony eny re mosara zay tereny fa mividiana antony hitanareo le amin'ny tony le sasay kely le oatra antony dia atao any anatin'ireny le mosara zay teny dia asisika any anatin'ireny satria le mosara dia na zay kokoa tsara kokoa raha ohatra ka tsy hividy an'le mosara zay teny hitanao tony. Tsy azo atao zany mandrora eraky ny lalana mandreo akeraky ny lalana dia mihinana sakafo
madio tsara sakafo tsy matao mangatsika be kokoa ny sakafo hoanina fa mba atao matimaty indrindra amin'izao rerenina izao. Mitarika aretina maro ny arety tenda raha tsy voatsabo meloa ary mety hitarika hatrany amin'ny arety ny vantolana sy ny areti-po mihitsy azy. Voka-dratsy ny arety tenda lasa misy nana zany manodidididina eo amin'io tenda io le mibotsina be hitatsika ireny, lasa mafana be le olona de lasa milatsaka be ny tension de lasa tsy mantsiaro tena lay olona, lasa mety misy ohatran'ny cellulite ohatran'ny menamena be reny eny amin'ny manodidididina ny tarehan'ny olona eny, lasa marary vantolana ny arinana hoe rahana hoe rhumatisme articulaire aigu lasa mararirary daholo re vantolana reny rehefa any arina any rehefa tsy voatsamby tsara aingana le izy de manarak'izay misy aretina anankiray zany manodidididina ao amin'ny vo io a mety tonga hatrany amin'ny areti-po io arety tenda io. Tafiditra ao anatin'ny fisorohana ihany koa ny fihinanana sakafo madio sy ara-pahasalamana. Nanamafy ny mpitsabo ny amin'ny tokony tsy hanaovana dokotera tena rehefa tody sy fahasalamana. Nanatanteraka hetsika didipotra faobe androany tiako Madagasikara anatin'ny boriboritany fahenina notarehan'ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry lanta amin'ny anarany tim anarivony ireo zaza ny sitraka izany androany. Angombavaony Ravirazafimaina sy Tahirinaina. Ny sesisesy tato ato ny hetsika didipotra faobe marobe ireo ray aman-dreny no miandro ny fisian'izany no ny fahasahiranana dia mialatra amin'ny iray hetsy ariary ny sandan'ny fora zaza iray raha ny fanadihadiana natao. Maimaimpona no nanaovan'ny tiako Madagasikara sy ny solombavam-boaka timma izany tetsy am-boriboritany fahaenina. Maimaimpona koa ireo kilalao sy ny fitafiana ho an'ny zaza voafora. Anamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny no antony nanohizan'ny solombavam-boaka timma ato amin'ny boriboritany fahaenina ny hetsika fanaovana didipotra faobe isan'ny taona. Didipotra faobe maimaimpona ho an'ny zanaka amombo manarina. Tsy hanavahana izy io na iza na izy. Na zanak'olona izy na izy tsy mifidy finoana, tsy mifidy antoko politika koa izy, na tim ianao na TCV izy na SVM izy na MMN na iza zany ary tsy manavaka. Mbola nazo malabary maimaimpona daholo zany reo ankizy amanarivony reo ary nazo kilalao maimaimpona. Fa tamin'ireo dia efa nisy ny filarana misaotra ny mpiara-miasa rehetra zany nanosy natao fa dia nisy koa ny vary amin'anana sy ny kitoza ny mangazo sy ny katsaka zany ny raha ninana tamin'ny fianakaviana dia manontolo izay nanana zanaka natao adidipotra maimaimpona. Izao no natao dia noho ny fanamavanana ny vesatry ny fahasiarana ny ray aman-dreny. Marisaka avy any ivelany manao antsoavy ny mpitsoponena na ho Tunisia manoloana ny herisetra mianjady amin'izy ireo. Iarany herisetra ataon'ny mponina ny mpitsoponenana afrikanina taorian'ny fifandonana nisy teo amin'izy ireo sy ny mponina ho Tunisia ny alatsinainy teo ka nahafaty teratany tunisiana iray. Jessica Miray, Tahiriniana. Ces migrants manifestaient vendredi contre la violence dont ils sont victimes à Sfax après que l'un d'eux a tué un habitant de cette ville tunisienne. Omaly mpisopinena teratany afrikana anjatony no tonga nivory teto amin'ny patrika teto Sfax ao Tunisia. Manao antsovana amin'ny tokony sy ny fandriampahalemana ho azy ireo. Fikambanana miaro ny zon'olombelona iray no nanambara ihany koa Omaly fa tokony hatsatra ny fanjakana tunisiana ny fandroana mpitsoponenana. Roahan'izy ireo any an-tany hevitra na any amin'ny désert mpitsoponenana afrikanina. Ankoatr'izay, teratany afrikanina maromaro avy aty atsimon'ny Afrika ihany koa no mitaraina fa iarany herisetra taorian'ny fifandonana nisy teo amin'izy ireo sy ny mponina ka nahafaty teratany tunisiana iray ny alatsinainy teo. Na eo aza nefa ny fandroan'ny mponina sasany ireto mpitsoponenana ireto misy ihany ny malaheloko amin'ny zara sakafo. Ahina nefa ny ampitarazoko ny zava-misy any an-toerana amin'izao noho ny tsy fananany tanàna ny Sfax fototra-afitrasa andraisana ireo mpitsoponenana ireo. Tsara ny mampatsiahy fa mandalo ny ankamaroan'izy ireo eto Sfax fa mpifindra monina makany Europa avokoa ny ankamaroany. À mettre fin à ces déportations de migrants vers ces zones à risque. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany horainao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana mariny Global News. Aorian'izay sy ny fandarana manokana hitondrana aminao ny dian'ny kandida marika ravalomanana tany Marovoay rehefa nanazava ny vinany ao anatiny MAP+. Ny horonan-tsary Fast and Furious 10 kosa no arahinao amin'ny tialin'ny Sabotsy ity. Ny tenako tomboka lasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.